Toamasina, Mpisolovava maromaro, nanameloka ny herisetra sy fandrahonana nahazo ireo mpianatra tao amin'ny B5. Nanao Fanambarana iombonana ny Eto Toamasina, androany maraina ireo Mpisolovava maromaro manoloana ny zava-misy ankehitriny mifandraika amin'ny raharaha mahakasika ireo mpianatra tao B5. Nandritra izany nanamelohan'izy ireo ny herisetra sy ny fandrahonana voalaza fa natao tamin'ireo mpianatra voakasika, nambaran'izy ireo koa fa tsy ekena ny endrika fanerena sy fampitahorana mety hanao itoina ny zon'olombelona sy ny fahalalahan'ny maneho hevitra ho an'ny tsirairay. Marina fa tamin'ny anaran'ny tenan'izy ireo manokana no nanaovan'ireo Mpisolovava izao fanambarana izao fa tsy misy amin'ny anaran'ny fikambanana na rafitra misy azy ireo. Arahantsika ao anatin'ny fanambarana izany. Miarahaba antsika rehetrarehetra, izahay Mpisolovava maromaro Eto Toamasina izay hitantsika manoloana anareo eto dia manao an'izao fanambarana izao. Maneho fiaraha-miory amin'ireo fianakaviana miarambona rehetra eran'i Madagasikara sy Eto Toamasina. Mirary fahasitranana ho an'ireo izay naratra tamin'ny fitakiana nataony. Mankahery ireo niaran'ny fandrobana na Eto Toamasina na eran'i Madagasikara. Voatsikarotray fa voahitsakitsaka mizo aneho hevitra araky ny 10 amin'ny lalam-panorenan'ny Repoblikan'i Madagasikara dia zo fototra ho an'ny tsirairay avy ny midina an-dalambe amin'ny fitakiana rehetra izay ataony. Manameloka ny herisetra atao an'ireo izay midina an-dalambe manao fitakiana am-pilaminana. Manameloka ny fisamborana sy fidaroana ireo olona izay manao fitakiana an-dalambe. Manameloka ireo fandrobana sy fampirisihana ny olona androbo. Talanjona izahay eo anatrehan'ny fihetsika nataon'ny mpitandro filaminana manoloana ireo andian'olona nitondra zava-maranitra sy antsibe Eto Toamasina tao barika 5 omaly izay nanao fandrahonana ho faty an'ireo mpianatra ao barika 5 nefa tsy nandraisana fepetra sy tsy nisamborona. Mampatsiaro ny mpitandro filaminana ny fihetsika tokony ataon'izy ireo manoloana ny fidinana an-dalambe raha ohatra ka fidinana an-dalambe tsy nazahoana alalana. Miresaka amin'ny vahoaka, miangavy ampahibe maso ireo olona mba hisintaka, raha tsy izay dia voatery mampiasa hery izy ireo. Manao sommation intelo, izay vao manatanteraka ny fanaparitahana an'ireo olona. Tsara marina fa nisy hetsika fidinana an-dalambe tany amin'ny faritra hafa, tany Fianaratsoa, tany Mahajanga, tany Antsirabe izay nizotra am-pilaminana satria nanara-maso ary namey ny mpitandro filaminana fa tsy nanao herisetra. Nefa kosa tamin'ny faritra sasany Antananarivo sy Toamasina dia tsy navela naneho hevitra sy nidina an-dalambe ary tonga dia nampiasa hery ho setriny ny mpitandro filaminana. Ankoatr'izay fanambarana izay dia mampafantatra ihany koa izahay fa misy avoka vitsivitsy Eto Toamasina izay vonona anao fiarovana tsy misy tambiny, zany hoe fiarovana maimaim-poana ireo olona izay tratran'ny olana tamin'ny zoma fa 9 septambra 2024 sy amin'ilay hetsika izay nifampitohy tamin'izay. Betsaka toy.